Feno telo amby telopolo taona ny omaly nihetsika ny takiany vahoaka malagasy ny fialan'ny filoha Didier Ratsiraka tamin'ny 10 aogositra taona raiky amby sivifolo sy sivanjato sy arivo. Vahoaka maro no namoy ny ainy tamin'izany. Naneho ny firaisankina ny vahoaka tamin'izany fotoana izany ho fanohirana ny tsy mety ataon'ny mpitondra fanjakana hoy General Ramakavelo Desire raha naneho ny hevitra ny amin'izany tamberina sy tadidy ary tsy ahy nandalo teto amin'ny firenena. Holazaintsika moa ny mikasika an'izany sy ny ireo rehetra zay tokony holazaina fa mialohan'izany aloha dia azadino ny miabone ny sainantsika, azadino ihany koa ny manao zay amin'ny video no ny farany dia apetraho ny commentaire. Zay ary no ela andeha ary hidirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hiresoantsika amin'ny resaka ataontsika androany. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Anisany zavatra izay tsara ho fantatra sy tsara ampahafantarina ho any amin'ny province ny Mahajanga iny dia firaisankinany ireo solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny faritany Mahajanga. Atao eo amin'ny village touristique ny fametrahana samboady mahasolombavam-bahoaka azy ireo ny sabotsy 17 aogositra 2024 avy izao. Anasana ny vahoaka rehetra ho tonga hanome voninahitra ny lanonana koa dia ampahafantarina ianareo ato mpanaraka an'ity chaîne ity indrindra ianareo avy any amin'iny faritany Mahajanga iny. Ny manaraka izay ho resantsika dia mikasika any Andriamatoa sy teny Randriana Soloniako. Tato ato moa dia natitika nanome hafatra ity solombavam-bahoaka ity ary anisana hafatra izay nomeny moa ny hoe nilaza hiantoka any Yavodina ilay tanora naratra teny votovorona ny fanjakana kanefa hatramizao dia mbola ny fianakaviany efa sahirana ihany no voatery ny vidiny fanafodiny sy ny fitsaboana. Ho famalina ny antso vonjy nataon'ny fianakaviana dia aleo resinay antanana ny fitsaboana an'ity tanora ity hoy ny hafatry ny siteny Randriana Soloniako. Raha izany fanapahan-kevitra izay nataon'ny siteny Randriana Soloniako zany dia tena mendrika fisaorana ary mendrika fankatelemana indrindra moa dia mendriky fankasitrahana koa dia isaorana bevata ianao baba siteny Randriana Soloniako. Mankasitraka mankatelina, merci koa. Mbola miresaka an'izay siteny Randriana Soloniako zay isika dia mbola nisy hafatra hafa indray miantefa mivantana amin'ny fanjakana ity hafatra nomeny siteny ity. Pokaty ilay PGE satria resaka natao tany aloha ihany no averina fa ilay vola hiasana aiza hoy siteny. Tsy hoe olona tsy nianatra ny malagasy ka rebirebena amin'ny teny ohatran'ireny aiza aloha ny vola hoy hafatra hatrany izay nataony. Fantatra izao fa nisy fihenany be ny tetibola ampanjakana tsy misy zavatra azo atao izany hatramin'ny farany taona. Eny na io fifidianana io aza mbola mampiahiahy hoe misy vola ve anatanterahana azy hoy ny fanontaniana hatrany izay napetrany. Lettre d'intention izay engagement nataon'ny gouvernemanta tamin'ny alalan'ny ministry ny vola sy ny gouvernement ny banky iraisam-pirenena nametraka fa ao anatin'ny telo taona dia mbola hahena ny tetibola ampanjakana. Dikan'izay tsy hisy zavatra handeha mihitsy eto ary raha io fitondrana io dia aza manantena anio intsony isika malagasy hoy izy hatrany. Araka iny lettre d'intention iny dia any amin'ny 23 miliara d'ariary tsy maintsy ahena isan-taona mandritra ny telo taona hoy izy hatrany raha nanambara ny fanambarana izay nambarany. Be dia be ireo teboka sy ireo fanontaniana izay napetraky ny Andriamatoa sy teny Randriana Soloniako izay miantefa tanteraka amin'ny fanjakana malagasy. Anisana zany ihany koa ny hoe de aiza ny vola natanterahana PGE ny fidiram-bola rehetra eto Madagasikara potika tanteraka ao anatiny izany. Raha sahy ianareo gouvernemanta dia teneno hoe misy vola ve ao hoy fanontaniana izay napetrany. Tsy misy vola ao ary latsaka ankaterena isika fa tsy firenena intsony. Raha jerena tsara io engagement-ntsika amin'ny banky iraisam-pirenena io dia manao tatitra isanandro amin'ny banky iraisam-pirenena ny fitondram-panjakana malagasy ary manao tatitra any koa ny jirama. Izany moa ny hafatra izay nataony siteny.
Nafanafana moa ny fanomezana hafatra tatoato sy ny fanehoan-kevitra ireo olona kalaza ara-politika ary anisany naneho hevitra ihany koa i Rivo Rakotovany omaly. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nataony Rivo Rakotovao. Maro ireo milaza hoe mijoroa ianareo fa izahay efa nijoro foana hoy ny filoha nasionaly ny HVM, tsy iza moa izany fa Rivo Rakotovany omaly. Nisy tamin'ireo mpitarika no naratra, nisy ireo nenjehina tany anatin'ny elankelan-trano efa nanao izay vitanay izahay ary mbola hanao izay vitanay fa hoeza mo izahay rehefa tsy hanao isika malagasy hoy izy hatrany. Noho ny farany moa ny nilazany hoe fanahovin'olona eny ara izahay rehefa mbola tia kely isika dia ho voazarazarany ireo mpitondra reo hatrany. Nandritra ny fankalazana fa 5 taonany RMDM mo ireo fanehoan-kevitra rehetra ireo. Ampahafantarina ianareo ato izay liam-baovao, izany ny zava-nisy, izany ny fanehoan-kevitra izay nataony Rivo Rakotovao ny omaly, filoha nasionaly ny HVM. Zaiko moa ny mikasika any fanehoan-kevitra izay nataony Siteny sy fanehoan-kevitra izay nataony Rivo Rakotovao, fandeha isika hilaza zavatra hafa indray. Trano 17 isa may tetsy Andavamamba, zaza iray no may. Androany tokony ho tamin'ny 3 ora maraina, trano hazo miisa 17 no may kilany afo tetsy Andavamamba ankaikin'ny fiangonana ara-pilazantsara. Trano fonenana ny 12 tamin'ireo ary tsena ny 4. Vokatry izany firehitra ny afo izany dia zazavavy kely iray 12 taona no nisy may teo amin'ny tanany sy ny tongony ary efa nalefa any amin'ny hopitaly. May kila avokoa ny entana tao amin'ireo trano ireo, voafehy tamin'ny 4 ora sy 12 minitra teo ny afo. Izany ny zavan-tranga teny Andavamamba. Anisany daty iray izay tsy azo adinona ny 10 Aogositra taona 1770 ary feno 30 taona ny omaly nihetsika nitakian'ny vahoaka malagasy ny fialan'ny filoha Didier Ratsiraka tamin'ny 10 Aogositra taona 1770. Vahoaka maro no namoy ny ainy tamin'izany hetsy-bahoaka izay nitondrana ho any amin'ny Repoblika fahatelo. Tamin'izay moa ny nipoirany dia be ny fahafahana ary naneho ny firaisankina ny vahoaka tamin'izany fotoana izany ho fanoherana ny tsy mety ataony mpitondra fanjakana hoy ny fanehoan-kevitra izay nataony Generaly Ramakavelo Desire. Ny zavatra manaraka izay nahavelom-boly dia ny resaka hoe tafiditra anatin'ny politika ankapoben'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fanarenana manontolo ny lalam-pirenena faharoa amby 30 izay mampifandray ny distrikany Antsohihy Befandriana Avaratra ary Mandritsara. Io lalana io moa dia mirefy 400 kilometatra eo no eo. Ireo solombavambahoaka voafidy tao amin'ny faritra Sofia mitambatra tarihany vipanina Soafilira Prinsiano, anisan'ny taky fampidirana izany ho laharam-pahamehana. Hamahana ny olan'ny vahoaka ifotony nandritra ny fivorina tsy ara-potoana teny amin'ny anterimeram-pirenena Tsimbazaza. Miandrandra ny fahavitany izany asa goavana izany ny vahoaka ary manantena fampandrosoana maharitra amin'izao fitondrany filoha Andry Rajoelina izao. Zaiko moa ny namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka mankatela ianareo rehetra navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataony alavan'ny resaka, hametra veloma izahay, veloma vetivety ianareo fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Gaby oye, tsao tsao, veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.